feu dia Zatilakry midamikry miaravantsika rehetra rahatratra ny andro isaky ny alahady a farany volana septambra no ankalazana ny andron'ny laïka ka ny vomerany eveka misahana ny asa pastoraly samy laïka na ny sepal no miandraikitra manokana izany izay mamondrona ireo vovonam-pirenena anankitelo a misy ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe a na ny VPKL ny vovonam-pirenena katolika ny tanora na ny VPKT ary ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy na ny VPKA dia ireo vovonam-pirenena ireo kosa dia mamondrona ireo fikambanana masina nasionaly izay nankatoavy ny fivondronam-ben'ny eveka fa akoatran'izay nefa ireo vovonana ireo dia any amin'ny diocèse tsirairay avy any dia samy manana an'izay ka ireo fikambanana masina na ny vomeran'asa izay ankatoavy ny eveka eo an-toerana no ao anatin'ny vovonana any amin'ny diocèse ka isika afafy FET manokana dia manana solotena ao anatin'ireo vovonam-pirenena katolika ireo na ny ao amin'ny lehibe zay na ny ao amin'ny ankizy na ny ao amin'ny tanora dia apirisiana zany isika mba hirotsaka any amin'ireny vovonana ireny any amin'ny diocèse misy atsika tsirairay avy any. Ny laïka dia kristianina tsotra tsy ao anatin'ny fikambanana religiosy mety azo lazaina izy ireo hoe mpivady olon-tsotra tsy ao anaty fikambanana. Ny laïka dia ireo olona tsy ao anatin'ny fikambanana religiosy kristianina mikatroka eo amin'ny sehatra ny fiangonana. antsoina hoe laïka isika rehefa tsy ao anatin'ny filaharana masa zany hoe rehefa tsy pretra isika na religiosy ihany koa dia efa azo antsoina hoe laïka. Ny atao hoe laïka dia kristianina vita bateny izay tsy nandray ny sakramentan'ny filaharana dia manana andraikitra sy anjara lehibe tokoa amin'ny fiainan'ny fiangonana. Araka ny Concile Vatican faharoa dia tena manana anjara lehibe amin'ny asa-pamonjena ny kristianina rehetra dia anisany amin'ny famantarana fanjakan'Andriamanitra sy ny hanomezana ny olombelona. Ny fototra irenan'ny laïka amin'izany asa-pamonjena izany ary dia ny batemy sy ny fankahirezana ary ny toe-panahy iainany dia ny firaisana amin'Andriamanitra. Dia aporisiana indrindra antsika laïka hirotsaka ao anatin'izany asa-pamonjena samy ao amin'ny asa-pamonjena samy laïka ao amin'ny fiangonana izany.